Antsika rehetra any tokantrano any indray amin'ity maraina ity afaka miara-miombona amin'ny tenin'Andriamanitra indray amin'izao maraim-baovao izao. Miarahaba-antsika rehetra ry havana satria noho ny fitondran'Andriamanitra, noho ny fitantanan'Andriamanitra dia mbola velonaina soamatsara isika ary miara-misaotra an'Andriamanitra isika noho izany aina nomeny antsika an'io maraina izany. Hiara hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, faly tokoa ny fonay miaona aminao amin'ity anio ity. Fifaliana mandrakariva ny fiaonana aminao satria sabatanay ny miaona aminao. Fotoana fitsaharanay ao aminao ny fiaonana aminao, ny fandrenesana ny feonao izay mitory fitiavana anay. Ny fandrenesana ny feonao izay mikarakara anay, izay manitsy anay, izay mitarika sy mitantana anay, mba hanananay ny toetra ny mahazanak'Andriamanitra anay, hijoronay tokoa amin'ny mahavita batisanay, hanananay ny batisa ho fiainana fa tsy ho fombafomba fotsiny ihany. Amin'ity anio ity ry tompo malalo, dia mangataka famelan-keloka aminao zahay. Mifona aminao zay noho ny fanaovanay tsinotsinona ny teninao. Mifona aminao zay noho ny fanaovanay tsinotsinona ny batisanao. Mifona aminao zay noho ny fanaovanay tsinotsinona anao ka ny momba ny tenanay ihany no fantatray. Ny sitraponay sy ny fahotanay ihany no tianay izoranay sy ijoroanay isan'andro ka ifikiranay mafy. Dia miala aminao zahay. Mifona aminao zahay Andriamanitro noho ny fiainana adala, fitondrantenana adala zay iainanay isan'andro ka hamarinay amin'ny fiainanay. Mampianaranay ry tompo malala amin'ity anio ity. Araka ny teny izay efa notendrenao hotoriana aminay androany, dia mampianaranay ny hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao, hanatonanao lay Andriamanitra rainay. Ry tompo malalo, mamanginy isa-tokantrano androany, mamanginy fonay tsirairay avy, andraisanay feno ny famelan-keloka ateraky ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay voalahatra ho toriana amintsika amin'izao maraim-baovao amin'ity sabotsy 27 ny volana Aprily 2024 ity. Dia araka izay hitantsika eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany. Petera voalohany toko voalohany, ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 17. Petera voalohany toko voalohany, ny andininy 17 hatramin'ny andininy 17. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, dia mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andron'ny fivahiniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny rason'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina, izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka manome voninahitra azy, mba hiorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Satria no diovinareo ny fanahanareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo, fa efa teraka indray ianareo, tsy amin'ny voa mety ho loha, fa tamin'ny tsy mety ho loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry hava malala ho amin'ny tompo, ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao ry havana, dia mampianatra antsika ny amin'ny fiteraham-baovao, ny amin'ny fiterahana indray, araka izay tenenan'ny Petera azy, ary amin'ny andininy 17 tapany voalohany ery manao hoe
fa efa nateraka indray ianareo. Efa nateraka indray ianareo. Mazava ho azy fa matoa resaka fiterahana indray isika dia resaka batisany ao ambadika izany. Ary raha mametraka ny fanontaniana amintsika tsirairay avy ary. Raha misy jentilisa manatona antsika amin'izao ora sy fotoana izao, manontany antsika hoe inona zany atao hoe batisa izany, dia inona no avalintsika azy? Inona no avalintsika azy? Anao tsy anjery ve isika ka ilaza hoe ny batisa dia tsy rano fotsiny ihany fa rano miombona amin'ny tenin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny didiny? Sa inona ny tena masaka ao anatintsika mahakasika n'izany batisa izany? Sa ve efa nadino satria efa tamin'ny andron'ny sekoly alahady taloha zany ka efa tsy tadidy tsony amin'izany atao hoe batisa izany? Raha isika no ametrahany jentilisa fanontaniana, isika natao hitory ny filazantsara araka ny tenin'Andriamanitra noraisintsika omaly, inona no avalintsika azy ary ny amin'izany atao hoe batisa izany? Tsy inona ny batisa ry havana fa fiterahan'Andriamanitra antsika ho tonga zanany. Fiterahan'Andriamanitra antsika ho tonga zanany ny atao hoe batisa, ka izay indrindra no ambaran'ny Petera amin'ny terahany hoe efa nateraka indray ianareo. Ny soratra izay nataon'ny Petera zany dia soratra natao an'ny olona efa vita batisa, efa nateraka Andriamanitra tamin'ny batisa. Fa ahoana moa no hoe fiterahan'Andriamanitra ny batisa? Atao batisa ho amin'ny anaran'ny Ray isika satria tonga zanaka. Tsarovo zay. Atao batisa ho amin'ny anaran'ny Ray isika satria tonga zanaka. Atao batisa ho amin'ny anaran'ny zanaka isika satria miombona fahafatesana sy fitsanganana amin'i Jesosy. Ary atao batisa ho amin'ny anaran'ny fanahy masina isika satria nomena ny fanahy masina isika tamin'ny batisa, ka taria ny fanahy masina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, fa izay taria ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Itoera ny fanahin'Andriamanitra isika tsirairay avy, ka dia zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahin'Andriamanitra ny tombo-kase, manamarina ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tena tanteraka ao amin'ny batisa ny famonjena antsika tsirairay avy. Ka ny batisa ry havana dia tsy fombafomba fanao ao amin'ny fiangonana, tsy fombafomba atao tsy ampieverana, ka hoe misy sakatsakana maro samihafa tsy hanaovana amin'ny batisa dia tsy atao zany. Tsy fombafomba ny batisa ka hoe miandry an'izao vao atao ny batisa. Tsy fombafomba io, fa tena fiterahan'Andriamanitra antsika ho tonga zanany, ary vokatry ny fandresen-dahatra feno no anolorantsika tena ho an'Andriamanitra mba ho ateraka Andriamanitra ho tonga zanany isika. Ary maro, tena maro ny efa zanak'Andriamanitra noho ny batisa masina, natao batisa kanefa niny ala tao an-tranony rainy, ireny ilay zanaka adala reny, araka ny fanoarana efa ataon'i Jesosy any amin'ny filazantsara rahateo. Fa izao fampianaran'ny Petera ho antsika androany izao dia miresaka amintsika zanak'Andriamanitra tsirairay, na isika zanaka mitoetra ao an-tranony ray, na izay mbola zanaka adala minia mivoaka ivelan'ny tranony ray azy. Fa ny fandrika mantsy ry havana dia izao: ny zanaka adala tsy mahalala fa adala izy. Ny zanaka adala tsy mahalala fa very izy. Tsy mahalala ny toeram-pahaverezana izay misy azy, ka dia mitoetra maharitra ao anatin'izany toeram-pahaverezana misy azy izany. Ndao diniantsika izay ambaran'ny soratra masina ny amin'ny fampianarana ho antsika zanak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra amin'ity anio ity, araka izao perikio-panjarantsika izao. Efa nateraka indray ianareo. Petera no manoratra izany eto. Iza moa Petera ry havana? Apôstôlin'i Jesosy Kristy Petera, anisany 12 lahy izy. Ary malaza loatra Petera noho ny toepony izay olona mafana fo, olona tsy tariny fanahy fa tariny nofo mandrakariva, tsy mihaino ny tenenin'i Jesosy fa manandra-tena mandrakariva. Ary ka dia nanarin'i Jesosy tamin'izany fitondran-tena ratsy izay niainany zany izy, ary niarina Petera ka nibebaka, ary nandray niainany zany fitondran-tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, rehefa naren'i Jesosy tamin'izany fitondran-tena ratsy niainany zany.
tena masaka tao amin'ny Petera zany fitondrantena izany, zany fiainana amin'ny fitondrantena adala zany tena hain'ny Petera zany. Ary zay no mahatonga ny asa soratra ny rehefa manoratra izy tena etika no resahany na fitondrantena no tena resahany. Tena milona betsaka amin'ny fitondrantena ity Petera voalohany izay anjarantsika androany ity. Ananaran'ny Petera ny olona izay ao anatin'izany fitondrantena adala izany, izay fitondrantena efa niainan'ny Petera teo aloha, ka ananarany atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Fitondrantena adala izay mbola iainany zanaka adala, ka itenenan'ny Paoly antsika mba hitandremana. Dia izao ry havana, anarin'ny Paoly isika ao amin'ny andinin'ny 720. Raha ny marina asainy mandiny tena isika ao amin'ny andinin'ny 720 izay anjarantsika ao, rehefa miteny izy hoe ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondrà tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahiniananareo. Manambara an'Andriamanitra, maneho an'Andriamanitra ilay mpitsara marina, ilay tsy mandevitra amin'ny ota, ilay mahitsy sy marina, ka rehefa milaza hoe aza dia aza, apetraka Petera miharihary tsara fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana izy, fa Andriamanitra izay mitsara ny olona arak'izay ataony ka izay afafin'ny olona nojinjainy. Io Andriamanitra io no asehon'ny Petera ao anatin'izany andininy zany, ka itenenany hoe raha io Andriamanitra io izay tsy misangisangy amin'ny fahotana no antsonareo hoe ray, dia mitondrà tena mifanaraka amin'izay entsonareo azy hoe ray izany ary. Amin'izao andro fandalovana izao, amin'izao andro fivahinianana izao, mitondrà tena tsara mifanaraka amin'izay maharay an'Andriamanitra izay. Ny dikan'izay dia izao, maro amin'ny zanaka no adala, ka tsy mitondra tena mifanaraka amin'izay maharainy an'Andriamanitra izay, fa manaja an'Andriamanitra amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra an'Andriamanitra. Firifiry raha teo moa ry havana no tena tsy manana ny fitondrantena mahazanak'Andriamanitra, fa manana fitondrantena adala, kanefa tonga miditra aty am-piangonana ihany ny alahady, tonga mipetraka ambony W ihany ny alahady, fa rehefa tonga ny alahady atoandro amin'ny ora firavana, mbola tsy rava akory ara ny fiangonana, ka lavalava ny fotoana dindro fa mamonjy fotoana hodiana haingana ialana tao amin'ny fiangonana, ka efa manamary tena amin'ny hoe efa tao am-piangonana, efa nipetraka teo, efa nandretoro-teny sy ny sisa. Firifiry moa no tsy manana ny tena fitondrantena marina ankasitrahan'Andriamanitra amintsika zanak'Andriamanitra. Maro zany, fa izao ny fantaro atsika zanak'Andriamanitra rehetra, miseho amin'ny fitondrantena ny mahazanak'Andriamanitra atsika na tsia. Averiko indray, miseho amin'ny fitondrantena ny mahazanak'Andriamanitra atsika na tsia. Izany dia milaza aloha, zao aloha zavatra marina, tsy ny fitondrantena no mahazanak'Andriamanitra, tsy ny fiezahantsika manao ny tsara no mahazanak'Andriamanitra, fa ny fisehoany zany fitondrantena-tsika zany. Io fitondrantena-tsika io no ahitantsika raha zanak'Andriamanitra isika na tsia. Miseho amin'ny fitondrantena zany, zany hoe raha hatoka tsara fitondrantena isika, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany tsara resahana zany, dia miseho ny mahazanak'Andriamanitra atsika izay. Fa raha olona ratsy fitondrantena isika, dia miseho fa tsy zanak'Andriamanitra velively isika, ninonina lazain'ny vavantsika. Isika manko manoloana ny namana sy ny mpitoriteny, dia manambara isika hoe zany zanak'Andriamanitra, zany sahala amin'izao, zany natao batisa tao Ambatofinaky tamin'izao sy tamin'izao, zany tena zanak'Andriamanitra. Kanefa ny fitondrantena iainana isan'andro tsy maneho an'izay mahazanak'Andriamanitra izay. Ary eo no itenenan'i Jesosy hoe ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny azo. Matthieu 2:7-7. Ny voany no ahafantarana ny azo, na tsara ny azo na ratsy ny azo,
dia nivony no hahafantarana ny azo fa izany tenin'i Jesosy izany dia mitovy amin'ny tenin'ny Petera eto, misafidiana ataovy tsara ny azo na ataovy ratsy ny azo. Fa aza manao ny tenana ho tsara raha ratsy ianao, fa rehefa ratsy ianao dia mibeba ka miverena amin'Andriamanitra. Nitenenan'i Petera hoe raha ilay tsy mizahatavan'olona no antsoina hoe ray, raha izy no antsoina hoe ray. Misy fandinihan-tena sy safidy ao anatin'izay. Isafidy ny antso an'Andriamanitra hoe ray aho, dia misy fiainana izay takiny izay safidy iainana izay aho. Ry havana, ny fitondran-tenantsika andavanandro no maneho ny mahazanak'Andriamanitra antsika na tsy zanak'Andriamanitra antsika. Ary izany fitondran-tena izany no aizantsika mandiny tena manoloana ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany koa no mahay manazava antsika ny amin'ny fitondran-tenantsika, fa tsy ny saina mampahalala antsika amin'ny maha-olombelona antsika akory, satria ny nofo dia mpanamary-tena mandrakariva. Efa ao anatin'ny nofo izany fanamarinany tena izany. Jereo fa ao anatin'ny fomba fitenin'ny olombelona neny manao hoe marina nefa sitrak'Andriamanitra ny izao sy izao fa izao kosa ne. Fomba fitenitsika olombelona izany rehefa hanamarina ny fahotana ataontsika isika. Marina nefa sitrak'Andriamanitra ny izao fa izao kosa ne. Ka izao kosa ne, ka izy kosa ne diso amin'izany za manao hoe izao fa izy manao hoe izao ka izao ane. Isika mpanamary-tena mandrakariva. Isika mpanamary-tena mandrakariva. Raha ny nofo no miresaka dia manamary-tena izy, fa tsy anaiko ho diso na oviana na oviana. Fa ny soratra masina irery ihany no afaka manazava antsika ny amin'ny fitondran-tenantsika isan'andro, ahaizantsika mandiny tena hoe izao ve zanak'Andriamanitra sa tsia. Zay ry havana no mahampianatra antsika zanak'Andriamanitra rehetra. Mpianatra isika zanak'Andriamanitra rehetra, mpianatra Jesosy isika zanak'Andriamanitra rehetra. Ary ny dikan'ny mpianatra eto, zavaina amin'ny teny vahiny, tsy hoe élève fa disciple. Amin'ny maha-disciple antsika dia mpianatra fiainana isika, mianatra miaina isika, dia miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Disciple an'Andriamanitra isika, ka ny fiainan'ny mpianatra na ny fiainan'ny disciple dia mila discipline izany, mila fifehezan-tena izany, mila fifehezan-tsaina amin'izay lazainy soratra masina izany, mba hahatonga fifehezan-tena ho amin'ny fitondran-tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay no mahampianatra antsika na mahazanak'Andriamanitra antsika. Ary io no hitariany fanahy masina antsika isan'andro isan'andro. Dia hitombontsika amin'izany fampianarany fanahy masina antsika ny soratra masina izany, miteraka antsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Ry havana, izao ny fantaro. Tsy azo atao ambanin-javatra izany fiainam-baovao omeny Jesosy antsika izany. Dia ny fiainana manohitra ny asan'ny nofo, mandany filan'ny nofo, mandany ny feon'ny nofo, mandany ny fomban'ny nofo, dia ny fomban'ny devoly sy ny asan'ny rehetra izany. Fa miaina ny fomba an'Andriamanitra kosa dia ny asan'Andriamanitra izany. Miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, maka ny toe-tsain'Andriamanitra, mianatra ny toe-tsain'Andriamanitra, ny toe-pon'Andriamanitra sy ny fihetsika-Andriamanitra rehetra izay tarafina ao amin'i Jesosy Kristy. Fiainana batisa feno izany izay hitariany fanahin'Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fa izay no mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika, araka ny ilazany azy ary amin'ny 7:20 ery hoe fa efa nateraka indray ianareo tsy amin'ny vo mety ho lo, fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Tsy afa-misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiterahan'Andriamanitra antsika ho tonga zanany. Ary mampandiny tena antsika tsirairay avy izany, tena mampandiny tena antsika tsirairay avy ny amin'izany.
fa ny fanaovana tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra na ny fanaovana tsinotsinona ny mahazanak'Andriamanitra dia mahatonga antsika hanao tsinotsinona ny rahan Jesosy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, ilay raha masina, ilay raha madio ny zanak'ondry izay raha tsy misy pentipentina araka izao perikiopahanjarantsika izao ary amin'ny 5:20 lasa manitsakitsaka ny raha ny zanak'ondry isika raha mini manota isika izay efa nateraka Andriamanitra ka mijoro ho zanak'adala. Izay no mahatonga antsika mila mandini-tena ry havana amin'ity androany ity. Mandini-tena amin'ny fitondran-tenantsika isan'andro araka izay ambaran'ny soratra masina fa tsy araka ny fiheverantsika azy. Maro koa manko amintsika no manao hoe afaka io, za dia mahay miala amin'io. Ohatra kaiky raha iresaka toka na sigara na rongony isika, rongony sarotra, toka sy sigara, toka manimba ny ankonako sy ny sisa ohatra, haiko miala an'io, za no mifehana io, voafehako io, kely ihany sotroko nefa tsy misotro be ahy, fantaro fa diso na ny misotro fotsiny azy, tsy miditsy ny lanitra na ny misotro fotsiny azy, fantaro fa diso na ny misotro fotsiny azy. Dia hoy isika hoe zany misotro fotsiny ihany, voafehako io, za tsy mamy fa hatreto ihany sy ny sisa, amarinina le izy. Dia hoy isika hoe za mavita miala amin'io, dia tena niala tokoa izy, ne mety noho ny antony ara-pahasalamana na noho ny fahitana ny fiainan'ny ankonana ka tena mba tia ankonana kosa izy, ka ny fahitana ny fiainan'ny ankonana mikorotana sy potika sy mikorosofana noho ny asany toka, dia izao izy hoe ialako io, dia nialany. Dia afaka mitoka izy noho ny herin'ny tenany, tena afaka izy amin'izany raha ny ara-nofo no resahany. Fa izao fantaro fa manoloana ny fahotana ry havana. Dia hoy Jesosy hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny dikan'izay dia izao, tsy maintsy Jesosy no manafaka vao tena afaka ianao, satria raha ianao no miala, tsy noho ny tenin'Andriamanitra no antony nialanao, tsy ny fandresen-dahatra ny mahafahotana ny toka ny nialanao taminy, fa noho ianao resy lahatra fa manimba ny ankonanao izy, ka tsy misy fibebana na fifonanao anatin'izany, ka dia tsy andraisanao famelan-keloka fa asan'ny tenanao le izy. Ary ao no itenenan'Andriamanitra any amin'ny Salamo hoe raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jesosy no manafaka anao dia tsy ho afaka mihitsy ianao eo ambany zioga ny fahafatesana nateraka izany toka izany, satria tsy andraisanao famelan-keloka ny alanao zany amin'ny herin'ny tenanao. Dia tahaka an'izany ny fahotana rehetra, mila an' Jesosy manafaka anao amin'ny fahotana ianao. Mila an' Jesosy manafaka anao tao anatin'io ianao, fa rehefa Jesosy no manafaka anao tao, miaraka amin'ilay teny hoe matokiana ka voavelany elokao, izany fanafahan' Jesosy anao tao zany. Ka dia tena tanteraka ny fanafahan' Jesosy anao rehefa Jesosy no manafaka anao, satria na izy irery ihany no nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny ranao tsy mahavidy ny nisotronao an'iny toka iny nandritry ny taona maro izay niainanao sy ny fahotana hafa rehetra izay efa iainanao raha teo. Ny ranao tsy mahadio an'io, ka na ialanao azy izy amin'ny herin'ny tenanao tsy ho afaka ao zany io, satria mandetika anao noho ny tsy fibebahanao, tsy andraisanao famelan-keloka ny fialanao azy amin'ny herin'ny tenanao. Mila an' Jesosy manafaka ianao, mila ny rany zanak'ondry io manafaka ianao, ka tsy azonao atao tsinotsinona ny rany zanak'ondry izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anao, hanafana anao tamin'ny herin'ny fahotana, ahaizanao mandany fahotana, ahaizanao mandany devoly sy ny asany rehetra. Ny rany zanak'ondry no nahatonga an'izany tanteraka amin'ny fiainanao, hanananao fiainam-baovao, fa tsy ny herin'ny tenanao akory. Miverena ao amin'i Jesosy ry havana, miverena ao amin'i Jesosy amin'ny teny io ty, mandiny tena dia miverena marina ao amin'i Jesosy. Raha zanaka endry mitoetra tsara ao an-tranony ray ianao, tandremo ny fanamarinany tena ka hitenenana hoe za efa zao sy zao sy zao ka efa mitoetra ao an-tranony ray aho, tandremo fa fahadisoana ny hitenenanao hoe tsy manana heloka aho na tsy manota intsony aho. Ny marina tsy mitoetra ao anatinao raha milaza ianao hoe tsy manana ota ianao, soratra masina zany. Raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena isika ka ny marina tsy mitoetra ao anatintsika, hoy ny soratra masina. Fa mitahateny zany. Ho anao izay efa manao ny tenanao ho efa mijoro tsara,
miambena fandrao lavo ianao. Mila milona mandrakariva ao anatin'ny fandinian-tena isika, mametraka mandrakariva an'io amin'ny tenin'ny Petera io hoe raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray. Mila mamerina ny tenantsika ao amin'ny fitondran-tena tsara isan'andro isika, mandiny tena isan'andro isika, satria ny endriky ny fahotana dia maro no isehony izany eo amin'ny fiainantsika, ka ny soratra masina irery no afaka manazava amintsika ny amin'ny fahotana mbola iainantsika izay mbola mamatotra antsika. Ka raha ohatra isika ka tsy milona amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy haintsika ny mamantatra ny tenantsika. Tsy haintsika ny mamantatra ny fahotana izay efa iainantsika, ka dia mbola mitoetra ao anatin'ny fahotana ihany isika. Fiainana batisa ry havana, izany fiainana resahana amintsika izany. Fiainana batisa izany fiainana mandiny tena, mandinika ny fitondran-tena izany, ka mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fitondran-tena ratsy rehetra izay asehony tenin'Andriamanitra antsika. Tena fiainana batisa izany. Fiainana batisa no andraisantsika ny fanahy masina izay hery entitsika manohitra ny toetra ratsy rehetra iainantsika. Aizantsika manaja ray aman-dreny, aizantsika tsy mamono olona, aizantsika tsy miteny ratsy, aizantsika tsy mandainga, aizantsika tsy mamitaka, aizantsika tsy mijangajanga, aizantsika tsy misotro toaka, aizantsika tsy mimamo, aizantsika tsy voafatotro ny zavatra izao tontolo izao izay manimba sy mamotika, izay avy amin'ny devoly, avy amin'izao tontolo izao ihany, fa tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no hery aizantsika manda an'izany rehetra izany. Ary ny fiainam-baovao omeny Jesosy antsika antsoina hoe batisa dia fiainana manda an'izany rehetra izany. Fiainana miantso an'Andriamanitra hoe raio. Ka itenenan'i Paoly any amin'ny bokin'ny Romanina hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo aoka izy hiala amin'ny ratsy. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo aoka izy hiala amin'ny ratsy. Mila miala amin'ny ratsy isika tsirairay avy. Mila mandany fitondran-tena ratsy rehetra isika tsirairay avy. Ary mila mandiny tena isika, ahafantarantsika ny ao anatintsika marina, raha toka tena zanak'Andriamanitra marina isika na tsy mbola zanak'Andriamanitra. Mila mandiny tena marina isika. Andro sy fotoanan'ny fandinihan-tena izao ry havana. Andro sy fotoanan'ny fandinihan-tena izao, izay itenenana amintsika hoe efa teraka indray ianareo. Itenenan'ny Petera azy any amin'ny 9:22 hoe satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo, fa efa nateraka indray ianareo. Fiainam-pitiavana, ny fiainan'ny fiterahana indray. Ny vokatry ny fanahy voalohany indrindra dia fitiavana alohan'ny fahononam-po. Fitiavana no vokatry ny fanahy voalohany indrindra, ary ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny fitiavana no lehibe indrindra. Inona no ifandraisany izany amin'ny fitondran-tena? Ny fitondran-tena amin'ny fitiavana izay asain'ny Tompo ifankatiavantsika dia izao: raha ohatra isika ka mitoetra marina amin'izany fitiavana izany dia izao: iaina amin'ny fitondran-tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, ka tonga fianarana ho an'ny olona rehetra isika amin'izany fitondran-tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, ka dia iseho miariary eo natrehan'ny olona rehetra amin'izay ifaneraseratsika amin'ny olona rehetra, fa manda isika io mason'ny olona rehetra, isika manda ny devoly sy ny asany rehetra ary fombany rehetra. Tena fitiavana anazy izany. Tena fanehoantsika ny fitiavantsika ny olona rehetra, ny fandavatsika noho ny anaran'i Jesosy ny ratsy rehetra izay aseho ny soratra masina antsika, ampianary ny soratra masina antsika, ka ampianarintsika azy ireo ihany koa. Ny fitoriantsika ny filazantsara amin'ny alalan'ny fandavatsika ny devoly sy ny asany rehetra ny fombany rehetra amin'ireo havantsika sy ireo namantsika akaiky antsika, tena fitiavantsika azy ireo izany. Ary izany no faneho-pitiavana tena sitrak'Andriamanitra iainantsika amin'izay anirahany Jesosy antsika vita batisa rehetra hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany no fomba fitoriana ny filazantsara. Isika mandany devoly sy ny asany rehetra ny fombany rehetra,
fa miaina araka ny tenin'Andriamanitra kosa. Miaina amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny fahamasinana, mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mianara ny tenin'Andriamanitra isan'andro ry havana. Aza mahafoy ny tenin'Andriamanitra fa tenin'ny rainao io. Ilay rainao izay efa tianao hatramin'ny voalohany. Ilay rainao izay efa nifidy anao hatrany am-boka. Ilay rainao izay efa niantso anao tamin'ny anaranao. Azy ianao. Vidin-drany ianao. Ary amin'ny mahavidin-drany ianao, tena malala eo imasony ianao. Be voninahitra ianao sady tiany. Tsy sasatra ny mamerina an'izany amintsika ny tenin'Andriamanitra. Tena tiany ianao. Ary tiany ianao andiny tena amin'izao andro fivahiniananao zao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Tiany ianao andinika ny fitondran-tenanao mba hanana fifehezan-tena tanteraka ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Dia ny mifehy sainao amin'ny tenin'Andriamanitra ka mifehy ny tenanao amin'ny fitariany fanahy masina amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, hanananao ny tena fanoloran-tena marina fa zanak'Andriamanitra velona ianao. Velona ny tenin'Andriamanitra izay afafiny ao am-ponao. Velona mitondra fiainam-baovao anao. Mitondra fiovam-po anao. Mitondra fiovantsaina eo aminao. Mitondra fiovan-toetra tanteraka aminao. Mba hahatonga anao tsy hanamarina ny ratsy ataonao, fa aizanao mandao hoe rehefa ratsy dia ratsy. Mifona Jesosy tsy hanao zany intsony aho. Ry havana, fiainam-baovao no hitarian'Andriamanitra anao manomboka amin'ity anio ity indray. Fiainanao amin'izany fiterahana indray izany, dia ny ainanao ny batisanao amin'izao andro fivahiniananao ity izao. Ka rehefa ho avy ny tompo amin'ny ora tampoka izay hatongavany, dia sambatra ianao izay ho hitan'ny tompo miambona. Sambatra ianao izay ho hitan'ny tompo ao anatin'izany fiambenana na fandinian-tena tsy tapaka amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa ny tompo no ampipetraka anao hihinana, ka isikina dia ho avy ka hanompo anao. Apititra anao amin'ny fanjakany mandrakizay izy, ka hanome anao ny fitsarana maharitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra sy efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.